Araka zao hitanao zao zany misy hetsika atao hoe mini-ops na ny fampandria-tany zay iarahany gendarmerie atao anatin'ny compagnie MOSB, zany hoe misy tanjona maromaro zany tianay hotratrarana ao anatin'ity hetsika zay ataonay ity. Ny voalohany ho avy zao ny festival Somaro zay iarahantsika mahalala fa isany be mpanatriky aty Anosy ka manao hetsika izay atao amin'ny gendarmerie alohan'ny festival Somaro, mandritra ny festival Somaro ary aorian'izay festival Somaro zay. Tanjona anay amin'izay mba hitandromana ny filaminana de mba be mpizahatany na ny mpanao vakansy lamina tanteraka aty amin'ny faritra ny Anosy. Ary izy ity tsy hoe vao androany fa efa ezaka mpanao ny gendarmerie eto Anosy manao hetsika isaka 2 volana na 3 volana mba hitazomana ny ezaka izay efa azo. De ny faharoa ady amin'ny famonona omby tsokosoko satria efa misy 2-3 nitatitra azonay mitady azo vahana eto Anosy ny famonona omby any anelanela trano. Ka eto izay dia manao hetsika manokana dia divana amin'izany any amin'ny faritra Ambatosavavy, any amin'ny faritra Bemanondrobe dia any amin'ny Andranobe. Ireny matetika dia misy izany famonona hena anelanela tany zany. Ka eto izay dia manentana tsika mpividy hena na ny mpamono hena de toerana voatokana ihany no anaovana reny fitadiavam-bola ireny na ireny famonona hena reny. Ka manomboka androany dia raisinay mpiray kombakomba na ny mpamono na ny mpividy raha sanatrika misy koa ny mpitondra fanjakana miraitsy kombakomba amin'ireny. So de misy alaim-panahy ka hoentin'olona any anao visitan'ireny na mivarotra hena any fa ny toerana azahoan-dalana ihany no afahantsika manao izay. Ka sady manentana zay androany de mampitandrina fa ny gendarmerie dia tsy hisangy amin'izay olona mieritreritra hanao izay zavatra ratsy izay. De eto moa namana bebel de manentana koa izay ho antsika rehetrarehetra onona eto Anosy ka raha mahita tranga mampiahiahy na mahita olona mampiahiahy de aza misalasala miantso na ny 119 Orange na Telma na miantso 034 14 005 33 fa mahazo mivantana ny commandant compagnie gendarmerie eto Anosy. Mbola misaotra ihany koa zay ny vahoaka ny Anosy satria weekend-tsika azo anarina tsara, azo tenenina ary azo iaraha-miasa. Hita fa mbola mahomby hatreto ny tanamaro ny fandriam-pahalemana zay napetraka ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena zay tena nahitam-boka ary tena hita fa milamina tanteraka ny Anosy raha ohatra samy nampiasa an'izay tsika. Ka ho amafisinay koa man namana bebel betomba ao anatin'ity opération ataonay ity izay atao hoe tafa zay. Dia hanao tafa zay manerana reny toerana voatrondro reny satria ny gendarmerie tsy le faliny mampisazy na manambotra fa mananatra manoro lalana. De rehefa tsy manaiky anarina le olona sy ny torona ny lalana mahitsy tsy maintsy tonga ny gendarmerie mampiatra ny lalana.